Natura Radio. Mikipankany tafaray manolotra ho anao. Miaraka tamin'ny sakaizan'ny kanto miaro rakotoarso ary ny mpanoratra dingana nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana ka vaotaona samatsara olo zany zay le faty rehetra efa tena sivy izy zany a nefa vondray andro moa zany e ka normal ange zany zandry olona maty voatifitra ne ireo e ary vita aloha zay ny dingana voalohany fa hiditra amin'ny dingana faharoa indray zany zao tsika ka hoe basy le tizy ry zandry ary mandehana amin'izay nao rehefa hatramintsamy maverina any amin'ny toby vatokinona moa zany ty basy ty ry lehibe anatotosany dingana faharoa elahy zao e ka zao ary mialohan'ny itifiran'lahana ady izao mialohan'ny itifirako anao e tsy tifitra anao zany aka ka loma ihany ry zandry fa inona ary ty taitaitra be tia ary na tilahy na tsy tilahy dia tsy maintsy toto-sailay dingana faharoa io ary raha tsy vita lahy zany dia elandray ny vitaiko eto tena tsy vitako mariny zany tsy maintsy vitaina ary zany rehefa nikena ary ela be zany fahita lahy ty atanako ty rehefa tsy hamonanay elahy dia elandray zany ny vitaiko eto aoka re tompoko ela be zany zany fa hamono lasa tsy hamono eny ary fa hamono hamono ihany moa elahy ka alina mety kodina betsy ka zao ary vala dimina anatin'ny mibasatana lahy iny ny ray ataovy eo amin'ny lohako ny ray eo amin'ny foko ny ray eo amin'ny kibo ny ray eo amin'ny feako ary ny ray eo amin'ny sandroko ary rehefa voatifitra lahy eo amiko daholo ireo bala rehetra ireo dia ampidirana anaty fiara ny fatiko ary hoeto miaraka amin'ireo fatiny namalahy reo dia atolory an'ilay komanda iny mazava ve lohatra eo mazava tompoko rehefa izay dia milazay elahy ho reraka be dia rano hody kely aloha elahy akaina mazava ho azy ary rehefa tonga any an-trano eo lahy dia hitsena lahy amin'ny fifaliana ilay zanany vavy iny dia elao eo daholo aloha fa hazarany ratsy ny lahy rehetra mikitakita azy baboy amin'ny teny malefaka ny fony ary rehefa hita ny lafa tafalatsaka izy dia ilazao amin'izay hoe andaontsika roa mba hivoaka kely any aloha ao eny tompoko ary asivy manao akanjo mafana tsara izy dia hoety ery amin'ilay baramaitsa ny ramomena ery tsy mahazo mandeha fiarina reo fa mandehana taksi ary tsy maintsy vita lahy zandrena rehetra zany hatramin'ny 3 ora tolakandro misy fanontaniana ve sa tsisy mazava tsara daholo ka oke ary sokafy amin'izay ary ny tifitra e tena vity ty manaja mo commandant vita tompoko ny dingana roa nampanaovanao anahy ay kosa ka aiza raha mifatin'ilay lehibe an-dalo e ao anaty fiaroa tompoko mitambatra amin'ny fatin'ny namantsika ao daholo oke ka va ao raha ny fiara ijerena azy eny tompoko reo tompoko dia io le lehibe an-dalo ay le ty fa toy va inona mataitatratranao io mo commandant tsisy ninona lesa le faty simba be fotsiny mahataitra ary inona zany le mampiondrikondrika an'ilay io ka tena reraka mafy atompoko ay ahady mafy koa ny metsehako tany dia miandra le tambony fanarahantsika io izao e tena reraka be tokoa aloha elahy ndana aloha moa dia makaina re
Asivimeny Manuela Sambro ela azo amin'ilay fandriana kely lahy iny matory dia makaina tsara fa reraka be lahy. Dia ahoana zany tompoko ilay ofisier? Mandehana le tsy loha mody farapitsy zany resahantsika atao amin'ny fomba manetriketrika mihitsy. Ay, iny ary tompoko. Ay, saika diniko letsy ty misy vola kely ariva aloha dia minany lalasopy fa sonoana. Misaotra mo commandant. Tena totosan'le riatsaka ny sandavany ny asana mpanoviko azy soletinao Totosan'iza dia asa inona fa tena tsy azoko ry mon commandant? Le dinyanana sikina ataon'le tsy ferana fa inona indray e? Anga? Dia matiny zany le bila? Matiny sur place mihitsy. Ary tena tonga ny eo fatiny. Fa ny zavatra tsy napozy koa ianao. Inona ry mon commandant? Ty lehibe ny dalina izay nafa mandravarava-tsona hoe le bily ty kay dia tsy iza fa izao ny zaka ihany. Fa izao ny zaka izaka? Angatsy fantatrao le izao ny zaka e. Le miaramila nandositra ny dombiasy ny tsy ferana iny ve? Indrindra. Ary tena manala baraka ny voninahitry ny tafika kosa zany ry commandant raha vaky izany resaka izany. Iza moa ny afantatra an'izany eo e. Za ianao ny anita-dresaka any. Za ve moa anita-dresaka fa mpanao gazety no ahikoko. Tsy makaiza iry letinao. Fandana aloha omeo baiko ry zalahy ampidina an'ireo faty ao anaty fiara ireo e. Dia le fatin'le zao ny zaka ao asivo azy lefa ny zalahy tsy ambadika atsy aloha e. Voaray man commandant. Manuela, tonga dia eto tratrako avy hatrany izy marina ny atsampy. Jereo raha tsy feno mafy ery. Ialao daholo ny fahazaran-dratsy lany kitakita azy baboy amin'ny teny malefaka amin'ny fony. Tsy ferana. Fa maninona ka ianao masika be amiko e? Zanaka efa le asako makisitana anaty ireny fa azafady raha nanoana amin'ny fondrireny nataoko ireny fa tsy amerina rentsony manomboka androany izany Tena marina? Tena marina ka izany ry Manuela. Oe faly be aloha fihiniko indray elaka. Ary tray izany izy oranga manararoatra kely aloha aleo roako moramora amin'olona. Tsy ferana tonoroanao tamika sady zay teo amolotro mihitsy. Ay azafady akia koa tsy maninona ka Manuela ahoana tianao ve raha hoentiko mandehandeha kely ianao? Dia ahoana raha tratra ny dada amin'izany nefa tsika e? Dadanareo anie amin'ny dimy vao mirava e sady tsika koa anie tsy elany fa vetivety ihany e. Dia ahoana izany ny fomba ialana amin'ireo mpiandry vavahady ireo ka? Raha vonona fotsiny ry dia andao fa izany resaka aminy. Eny ary ndao izany koa. Ary mandehana aloha ndry manao akanjo mafana fa izao mini short kely sy t-shirt kely izao kosa ve no mety nany? Ok ary lesy tena ohatran'ny reraka be akiza izany andao mihitsika nakana taxi ka sao dia hiverina ry tsika raha reraka elahy andao moa akia an'izay ay ve laha tia ka maimaingody kely toy izany ka andao raha izay no tianao e. Mba izay ay taxi ohatriny na makina andranomena. Eny Andranomena?
fa inona lesy no atao hoe mba eno moa kio tiako andehandehanana miaraka amindria sa tsy tiandria ve izany ka andao ary fa tiako iny ohatrina ilay frère taxi 3 alariary oke ary andao lesy a dia mba hijerininy andramomena ho izany tsika selahy tsy hoe hijerinina ke fa misy toerana ray izay iny tsy mety adiniko mihitsy dia mba handeha ao amin'ilay toerana izay tsika sindriako ohatra ny azoko atsaina ery lesy izany zavanitranga tamin'izany toerana izany izany ve ie anao dia eny tantaraiko andreo daholo ny zavatra nitranga tiany maninona nefa raha tsy tantaraina fa maninona ke ka nefa aoko izao indraika aleo aloha mba hatory kely fa mbote azo be koa izy izany fa iny dia masepitsepitra anao ry letinao fanafitranareo toerana nga le fataka fa taiza fa tsy azoko ane izany fatin'le dahalo e aza dia manao sainga ratsy ianao ry letinao angatsy ny dinareo tsara ny varavarana tena nydina e ka ary mbola nihity aza le izy tamin'izay taoko nefa tsy tao ntsony le faty dia lasaiza fotsiny eo izany ka nefa faty ve moa andeha ntsony nisy namoaka tao izany matotsy antsony dia iza nefa ny namoaka anazy tao e iza mory letinao fa ny olona ato amintsika ato ihany ary mandehana aloha ianao jereo ny orona tsara androany eny ary tompoko hitantsika eo iza ny naka azy tao miaraka tamin'ny sakaizany kanto miaro rakotoarysoa ary ny mpanoratra dingana mbola hitoy nandrindra sy nananjotosa rimany fanantenana